Mbola hijanonao amin'ny taranja bola lavalava ihantsika anisan'ny vaovao lehibe eto anatin'ity taranja ity tokoa taorian'ny fahavitan'ny fiadinan'ny tompontakan'ny Ligue Nalamanga tamin'ny faran'ny herinandro teo, indrindra ny sokady junior moa no tena tiana ho resahana eto, izay nisy ny fitarainana ary niteraka resabeny amin'ny hoe nampiasa karapilalovana osoka ny ekipa ampifanandrina ka nefa dia ry zareo akady fotsy ihany aloha no fantatra fa tratra nanao izay osoka izay. Mpilalao efatra tamin'ireo nanaovana fanadihadiana no fantatra fa dia nitondra izay karapilalovana osoka izay. Nandray ny fepetra mahakasika indritra izay ary mitatitra ny vaovao mahakasika izay ny sekretera generalin'ny Ligue Nalamanga eo amin'ny taranja baolina lavalava. Tongo bakivaky sady maharary no mahamenatra izay no azo lazana azy raha ny zavanitranga teo amin'ny lalao famarana fiadinan'ny tompontakan'ny Ligue Nalamanga sokady junior ny alahady lasa teo teny amin'ny kianja Mankendo Tapenaka. Niteraka enatra lehibe ho an'ny rugby malagasy sy ny fileovana USA anakady fotsy ny zavanisy satria mpilalao vitsivitsy ao amin'ity fileovana akady fotsy ity no nampiasa karapilalovana osoka. Misy tokoa ny osoka zany rehefa natao ny fanamarina ary teo amin'ny zareo akady fotsy ny tena lantana osoka dia tsara marena ity na hoe matoa nisy ny osoka dia ilay dirigeant de club mpikarakara lisansa mihitsy zany manao osoka fa resaka lisansa fotsiny jerena dia any amin'ny fédération zany ny tena tompona raikitra amin'ny lisansa koa efa manao alefan'ny fédération aty aminay ligue moa zany zao ny profo nahitana izay osoka izay dia mbola iarahan'ny teknisianina rehetra mivory amin'ny alatsinainy izao satria tsy maintsy dinihana miaraka amin'ny teknisianina sy ny comité directeur ligue ny fepetra ho raisina mahakasika ny lalao iny. Mpilalao firy ny tratra tao anatin'izay fanaovana karapilalovana osoka izay na nitaona osoka? Raha dimy zany no nanaovany manjaka ray fitarainana dia ny efatra sary napetaka daholo ary rehefa nijerevana koa ny lisansy manjaka ray manontolo na dia tsy nisy fitarainana raha mahakasika izany dia ara-dalàna avokoa ny lisansy ny FTM manjaka ray ka mbola tsisy mpanapahana aloha hatreto mbola miandry ny fandinihan'ny teknisianina miaraka amin'ny comité directeur. Mety ho manao ahoana zany mitohy an'ny faninanana izay hoe izy no voaositra ho tompontaka satria ry fileovana maromaro zany izay niona tamin'ny akady fotsy mety mbola nambitana ihany koa tonga teo amin'ny famaranana, inona zany no mety fepetra raisin'ny Ligue Nalamanga manoloana an'izay? Raha ny fahafantarako azy manokana aloha mbola tsisy mpanapa-kevitra dia izay olona mametraka fitaraina ihany no tokony azo vahana na dia maro ary ireo fileovana niona taminy fa hatramin'izao fotoana itenenako eto zao aloha zao mbola tsisy manapa-kevitra andraisina fa miandry teknisianina ivory amin'ny latsinay zany dia eo vao mandray fanapa-kevitra. Araka izany dia tsy maintsy isy ny fanapa-kevitra ho raisin'ny Ligue Nalamanga mahakasika ity raharaha ity. Raha ny fantatra dia raha ampitso alatsinainy na italata izao no ivory ny teknisianina ao anivon'ny Ligue Nalamanga andray ny fanapa-kevitra mikasika ity resaka osoka tamin'ny karapilalovana ity.